Faly miarabantsika mpiara-mianatra ny sekoly sabata ndray tafahoana somaty tsara ny toerana maro samihafa afahantsika miaraka migoka indray ny tsara ny tenin'Andriamanitra amin'ity sabata ity. Miarahaba anao ary ety am-piandohana dia manolotra anao ny fiadanan'ny tompo mba hanjaka ao am-poninao sy ny ankonanao. Faly miaraba anareo mianadahy indray tafaraka amiko amin'ity androany ity. Mino aho fa hitondra fitahiana ho an'ny tsirairay avy izao fiarahantsika mandinika ny leso ny sekoly sabata izao. Mialohan'ny iarahantsika mandinika ilay lohateny hoe fibebahana sy famelan-keloka izay mbola anatin'ilay tontolo hoe mitondro amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro zao, misaotra anao izahay noho ny alehibe ny fitiavanao sy ny indrafonao ka afaka miaraka aminao izahay sy ireto mpiara-mianatra ireto amin'ity sabata ity. Mamelany helokay ary aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ankehitriny ary raha hiaraka andinika ny teninao izahay dia mangataka mandrakariva ny taridala ny fanena masina mba hampianatra anay ary hanome anay izay teny saza ao anay ary hanaovany fanandramana miaraka aminao izany teny izany. Dia tononona sangatana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fibebahana sy famelan-keloka no iarahantsika mianatra eto androany. Zany hoe lohahevitra rongy lehibe izy io. Samy mila an'izany, samy zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina ny fibebahana sy ny famelan-keloka ary izay indrindra no idirako sahady ao amin'ilay andinina atao tahadiana mangataka ny anambavy ato mba hitarika antsika ao amin'izany andinina atao tahadiana mahafinaritra izany. Ao amin'ny lesitsika fahafolo ny tsenjery dia ao amin'ny jaona voalohany toko voalohany andininy fahasiro manao hoe raha niaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka misy famarinana rehetra. Mahafinaritra zany andinin-tsoratra masina zany. Mbola diniantsika lalandalina moa izay rehefa mandeha ny resadresika fanaovantsika eto fa ny zavatra mahafinaritra zany dia vonin'Andriamanitra hamela ny tsy fahamarinantsika rehetra. Vonin'Andriamanitra hanadio antsika rehetra. Tantara anankiray somary nampalahelo no mba taritako ny saintsika mpiara-mianatra amin'ity androany ity. Raha mbola somary atao hoe lavitra ny tany nampanantenana zanaka Israely tamin'izay fotoana izay dia nitoby teo ambanin'ny andro rahona atao amin'ny tany lemaka anankiray. Tamin'ny fotoana ilay mpitarika ny zanaka Israely dia nihaona tamin'Andriamanitra tany an-tendrombohitra. Ary nieritreritra reto vahoaka betsaka izay Arona sisa niaraka taminy. Fa hoe ela loatra Mosesy fa angamba izy na matin'ny anohanana na matin'ny afo mandevona tany ambony tany dia ireto izy ireto fa nirohatra nakeo amin'ny Arona. Dia inona natao teo amin'ny Arona? Tangorona manodidina azy ka nitaky hoe mba hanamboary sary izahay, hanamboary sampy izahay. Dia ny zavatra nisy natahotra ny ainy Arona dia indro fa latsaka tao anatin'ny velam-pandrika. Hitantsika amin'ny bokin'ny Exodus toko faharoa amby telopolo, fahaefatra amby telopolo izany teny izany. Ary io tantara io anisan'ny tantara anankiray izay mampianatra antsika momba ny amin'ny fibebahana sy ny famelan-keloka izany tantara izany. Ary izay indrindra no resahantsika amin'ity androany ity ho zaraintsika roa hidiniky fanaovantsika eto izy mianadahy. Ny voalohany ny fibebahana ary ny faharoa dia ho resahantsika eto ny mikasika ny amin'ny famelan-keloka. Ny fibebahana ary andeha ho resahantsika kanefa mialohan'izany miaina ao anatin'ny rotorotom-piainantsika ankehitriny. Ary samy haja-diny daholo ny tsirairay avy. Ahoana no zavatra misy amin'izao fotoana izao manoloana an'ity rotoroto ity? Ahoana ny fomba hietrehana zany rotoroto zany raha ny taridalany lesona no resahana? Satria indray mandeha Jesosy dia nietrano tao amina tokantrano anankiray. Iza io tokantrano io? Ao amin'ny filazantsara ny liko toko fahafolo no ahitantsika an'izany ka manomboka amin'ny andininy fahavalo amby telopolo sy manaraka dia niantrano tao amin'ny tokantrano misy an'i Lazarosy telo mianadahy Jesosy. Ry mpiara-mianatra namana, mahafinaritra zany hoe hiantranoan'i Jesosy izany. Fa saingy izao rehefa tonga tao Jesosy, inona no hitany tao? Ahoana ny zavatra nisy tao? Mahafinaritra ny lesona satria raha nahita antsika dia rehefa tonga tao Jesosy
marita izy a miainao jesosy fa i marta kosa variana io izy mikarakara tany an-dakozia tany dia mampatsiaro anao an'ity tantara anatin'ny lesony ity satria tena mena anatin'ny rotonoto tsika zany zao dia rehefa manditika an'ity tantara ty dia tena natsiaro mihitsy hoe tena mila fandaminana be ao anatin'ny tokantranonao satria indraindray vokatsy le rotoroto dia lasa manino tsika lasa manina lasa mahatonga atsika ho tafasaraka amin'Andriamanitra. Tantaran'ity renim-pianakaviana anankiray ity ofitinina fofotsiny ny zavatra tranga dia zao hoe rehefa vita ny asa voakarakara tonga ny zomariva vita ny fiaraha-misakafo vita ny fanompoam-pivavahana dia natory izy fa rehefa sabata maraina am'izay rehefa ny fo dia tsy kasy le renim-pianakaviana ny efitrano fandroana fa mbola nino dia izy manadio an'izay aloha izy hita ndray fa mbola nino nanditsaka ihany koa ny zanan'nylakina anankiray nalaina indray ny lamba nalefa anakaiza indray no sasana ka anaty milina indray rehefa avy eo indray teo mpanomanana sakafo indray sabato io andro nefa sabaty io ary iny tena mataraiky atsika varina mikarakara sakafo rehefa hita indray dia tsy ampitsily sakafo lasa indray mbola nanao iny indray mofo akondro indray le renim-pianakavia rehefa zay andeha am'izay zany zao tiany akanjonao ramose na inona indray le akanjo mbola tsy voapasoka ny akanjo atramose dia mbola nodoroto nakaiza indray zany nipasoka indray avy eo mankomitsy any fafana bolo indray trano lakozia ndrofona fako nalefa nakaiza nakaria fotoram-pako tany tonga saina hoe inona miandro sabata ka ty rotoroto ity zany indraindray mety hiteraka fanadorona va frofrère nana hoe soa ihany fa nomen'Andriamanitra iny tika sabata hitsara mba hahafahantsika manakaiky azy bebe kokoa ary zay ny tsy ampy tamin'ny maka varina tany an-dakozia marta dia adininy marta fa efa niantrano-tao amin'nefa izy jesosy ary ny tena zava-dehibe dia zao tsy hoe zay moa zany tsy mpiale tsy hoe zao tsy azo atao amin'ny sabata ny zao no azo atao fa ny zavatra tena tsy mpialeso zany dia zao hoe reny le fotoana zay mahatonga atsika nalavitra an'Andriamanitra iny zany reny ny tokony ho ajanona fa ny tokony tanjotsika dia zao mianakaiky amin'ny jesosy isan'andro fa ny nafinaritra dia hoe mibebaka zay moa ny leso na alahelo na tsara eky tsy mety ny zavatra le renim-pianakaviana dia ny fona tamin'Andriamanitra izy ka dia iverinantsika ary mikasika an'le izy telo mianadahy inona zavatra nitranga tao zany a tamin'ny fotoana fiantranon'i Jesosy tao an-trano azaka ny efa nivolazy teo zany dia hoe nanao raharaha marika nefa tsy ratsy ane manao raharaha sady Jesosy moa zany ao an-trano ahoana moa no tsy karakarahantsika ny sakafo ahoana moa tsy andaminantsika ny trano ahoana tsy anaovantsika n'izao raharaha rehetra zao an' Jesosy a fa ny zavatra mahagaga eto zany dia hoe fa naninona i Jesosy a no tsy nankasitraka ny zavatra nataon'ny Marta ka hoy izy hoe maro ahina sy maro ere anenaoko zay zany teny Jesosy tamin'ny Marta nefa zavatra iray loha no ilaina fa i Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy zany hoe empahazo antsika rehetra moa zany ny mahazo an'i Marta sy ilay renim-pianakaviana voalaza teo dia hoe mikarakara foana isika miondrika eo amin'ny asa aman-draharahantsika isika ary eo miditra ilay fahotana satria tsy mahatsiaro mipetraka eo akondro Jesosy itsory isika lasa malo erehana loatra isika zay zany no mahatonga ilay fahotana lasa ny ao amin'ny lesitsika moa zany dia mifarana tamin'ny hoe latsaka ny ranomason'ity renim-pianakaviana ity satria tsapany a fa ny zavatra adinony a tao anatin'izany rotonoto rehetra izany a dia ny hoe ity sabata ity ka nataon'Andriamanitra ho fotoana hanamafisana ny fifandraisako aminy adinony izany izay zavatra ary izay koa mety ny loza manampanina antsika inona no mety mampanadino antsika an'izay fifandraisana amin'i Jesosy izay rehefa sabata dia ny mahafinaritra fotsiny dia izao hoe rehefa mibebaka isika dia eo akaiky eo Andriamanitra vonona hamela ny helintsika izy ny voalaza tao amin'ilay sika moa dia hoe manana akanjo fotsy Andriamanitra ny tanany esorony ny akanjontsika maloto dia atafiny antsika manontolo ny akanjo mandio ny fahamarinana izany hoe
oharina n'ilay misolo akanjo zany lay fibebahana ary eto zao hitantsika le ramatoa teto hoe latsaka ny ranomasina zany hoe misy zavatra nanenenany zany tao. Fa ny zavatra anankiray ohatrany hoe mampieritreritra anahy fotsiny inge hoe mikasika ny amin'ny Marta sy ry Maria ny tenenin' Jesosy hoe zao mivolaza amin'ny filazantsarany liko atoko fafolo iverenantsika be de le liko atoko fafolo mety maro ahina sy berena ianao de zao ny fanambarana napetrany manao hoe eo amin'ny andininy faharoa amby efapolo nefa zavatra iray loha no ilaina fa Maria no efa nifidy anjara tsara. Inona le anjara tsara lazay ny lesona ary ahoana no ahatonga ny Marta aza ny anjara tsara io raha ny lesona ny resahantsika izy menada. Zay ny anjara tsara zao de miaino ny feon'Andriamanitra isan'andro no mampandroso miantoraka ao an-trano no miantoraka iza eo ahoana no ahatonga avan'izay zavatra zay fiainana mihitsy kely izy tena fiainanao mihitsy zany le izy fa tsy hoe sady manao raharaha afaka mahita izy afaka mihiry ianao afaka mahatsapa iaiko eo mifandray mihitsy mifandray mana zavatra misy manko zao rehefa manao raharaha ny olona de adiny tanteraka an'iny adinao Jesosy fa tokony fiainanao mihitsy zany nanira maneo tokantrano zany tokony ira inona mazava ao tokony ira zay mihitsy ampitokony fananao zay anjara ka ny Marta manko eto anie sady efa mahafandroso an' Jesosy ihany izy sanefa izy mbola tsy mifidy an'ilay anjara tsara zany hoe azontsika ampiarina eo fiainantsika koa zany amin'ny fanokanantsika fotoana ho eo an-tongotry Jesosy zany hoe raha tsy olona de hoe mila alitatsika ao an-tokantranontsika ao fotoana manokana zay mipetrahantsika ao an-tongotry Jesosy ihainoana azy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Misy teo zavatra anankiray ho resahako aminareo nisy lehilahy anankiray ny saintsaina nisy teo amin'ny vadiny izy. Inona moa zavatra nitranga? Natsapa izy fa ohatrany lasa nisy elanela nisy ny vadiny de natsiaro diso izy satria nanao teny mahery loatra tamin'ity vadiny. Ny tena nanao teny masika. Tapitapika teo anefa izy nieritreritra hoe ka tsy rariny ve le teny nataoko teo e. Ka tsy sahaza ho azy ve zany? Na de kely fotsiny ihany aza. Matetika de mahazatra antsika ny fisainana tahaka zany mora mivadika isika amin'ny toe-javatra anankiray hoe ohatrany taka diso ohatrany ilay raim-pianakaviana le tantarainao teo le hoe nalahelo izy nirotsaka ny ranomasony fa eto zany ahoana ny fomba atatonga antsika tsy hoe tsy tahaka ny mahazo aty hoe sahazahaza ingezany zavatra zany inona ny teny ilaitsika zany mba hahatonga antsika atsapa inona ny teny ilaiko atsapako fa tsy mety ny zavatra nataoko ka hahatonga iantoraka handray ilay anjara tsara. Tena tsy mora amintsika aloha ilay izy satria mahazo antsika rehetra mora mivadika zany tsika hoe na de nanao zavatra ratsy tsika de mora manamarina ny fihetsintsika ndraiky ka zao ny antony ka zao ny antony sarotra amintsika ny mifono le miteny hoe mifotoana rehefa nanao adisoana nefa tena ilaina eo amin'ny fifandraisantsika zany ampilamina ny fifandraisantsika ahoana ara ny vahaolana satria sarotra amintsika zany de zao vahaolana efa omenantsika atao amin'ny lesona sy ao amin'ny tenin'Andriamanitra moa zany de zao asa ny fanamasina io mahatonga antsika ahatsiaro memika io ahafantatra ny fahadisoantsika io mila ekentsika zany izay asa ny fanamasina zay manaitra antsika isaitsainany amin'ny fahotantsika mahatonga ny fontsika ho tohiny zay zany ny asa ny fanamasina mila misafidy zany tsika eo hoe rehefa ampahafantarana masina ny fahotantsika de mila misafidy tsika hoe andeha hialako ty fahotana ity fa tsy ho hamarinitsika indray zany le fahotana ary mila ezaka moa zany zay zavatra izay ao amin'ny boky ilay fitiavananao lesy de misy an'izao teny izao hoe matetika isika ny malahelo satria mitondra vokatra tsy mahafinaritra ao antsika ny asa ratsy ataontsika tsy fibebahana anefa izany ny tena alahelo noho ny fahotana de vokatry ny asan'ny fanamasina ny fanahy no manambara ny tsy fahaizan'ny fo mankasitraka de ny fo manao tsinotsinona ny mpamonjy sy mandratra azy ka entiny eo am-poditry ny azo fijaliana isika rehefa tosi-toy fo mandratra an' Jesosy indray ny fahotana rehetra ary isika de malahelo noho ny fahotana izay nahatonga
ady miditra maraina taminy ny alahelo toy izany ny tarika ho amin'ny fahafevana alpa raha iziko le zavatra resantsika io raha mikasika an'izay zavatra zay hoe tena mandratra an' Jesosy ny fahotana. Ahoana nefa no anekeko fahotana anankiray? Satria zavatra misy tadio fa tsy afaka mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika raha toa ka mbola misy ota fikiritsika. Inona no tokony atao? Aiza no tokony angatahantsika mba ahafahantsika mahatsapa an'izay hoe tsy mety ange tia nataoko ty de soa ihany fa efa nisy taradalana napetraka ao teo amin'ny filazantsarany Jaona manasantsika mba hanokatra filazantsarany Jaona toko 1 ka ny 9 ary raha tonga izy le izy ny fanahy masina de zao no lazainy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Mila ny fanahy masina isika satria ny fanahy masina zany no mitarika atsika ho amin'izay hoe ampiaiky atsika ny fahotantsika zay. Ary rehefa manota isika de voalaza teo le mivakinao telo hoe misy fibebahana tokony atao. Eo zany mba tiako apetraka atsika hoe inona ary moa zany atao hoe ty fibebahana ty? Inona ny fibebahana eken'Andriamanitra ary inona ny fibebahana zay tsy eken'Andriamanitra? Afaka miteny daholo tsika rehetra. Lay fibebahana moa zany araka ny efa voalazantsika teo de tsy haitsitra mihitsy ny mibebaka io raha tsy eo ny fanahy-masina. Ary i Jesosy sy Jaona mpanao batisa de mitory akatra mitovy izy ireo. Ao amin'ny Marka de ao amin'ny Lioka samy nanao hoe mibebaka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Inona moa ty le fibebahana tiantsika teo misy dingana anankiroa ny fibebahana. Voalohany de ny alahelo no ny ota. Zany hoe tsy alahelo noho le voka-dratsin'le ota satria mety mieritreritsika hoe ka za zao raha mangalatra de migadra de mety io zay tsy hanotantsika. Kanefa tsy izay alahelo izay no dingana voalohany resahantsika eto fa hoe noho ilay ota mihitsy satria mampalahelo an' Jesosy zay ota zay. Faharoa de fanapahan-kevitra marina hiala amin'ny ota. Zay zany zay vao atao hoe fibebahana. Zany hoe raha mijanona izy anankiroa mitambatra raha mijanona fotsiny teo amin'ilay alahelo zany isika manenina fotsiny isika fa tsy miova kosa isika fa ny ampitsitsika de efa hoy indray ny fiainantsika tsy nanapa-kevitra isika de mbola tsy fibebahana ihany zany zay. Tsy maintsy ireo dingana anankiroa ireo zany natao hoe fibebahana. Misy teny mahafinaritra ao amin'ny Petera 2 ao 3:7 manao hoe ny tompo tsy mahela anteny fikasana fa maro zay araka ataon'ny sasany ho fahilana fa maro-po aminareo izy ka tsy tia hisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Rehefa mahatsiaro mivesatra ny ota isika ka avelantsika hanjaka am-pontsika ny fanahy masina hitondra antsika am-pototrina ny fijalian'i Kristy de eo tsika le vonona mangataka famelan-keloka. De eo tsika ny mahafantatra fa manao ahoana Andriamanitra mamindra fo sy miantra maro-po sy be famondram-po. Izay le hoe fahasoavana. Fahasoavana manao ahoana zay? Fahasoavana mamindra fo. De eo ny idirantsika amin'izay amin'ilay andinina tao tadiny. Ahoana le andinina tao tadiny? Ahoana moa izy? Vitantsika olombelona ve zany? Tsy vitantsika izay fa noho ilay fahasoavan'Andriamanitra. Zao voalaza ny taridalantsika amin'ny pety 7:7 hoy izy hoe rehefa vonona hiaiky sy hitsotra ny fahotantsika isika de hitan'i Jesosy ny vesatra eo amintsika ka esorina. Taizany na ny esoran'Andriamanitra ny vesatra ny fahotantsika teo Kalvari. Raha jerena zany Kalvari zany no inona ho antsika ankehitriny? No fahasoavana men'Andriamanitra ao antsika. Tsy fantatro manahoana ny hafaliana roa menadama anoloana zany hoe fahasoavanao ampo men'Andriamanitra antsika izany. Tsy tokony salasala mihitsy aloha zany isika satria fa Andriamanitra foana no manao an'ilay dingana hamonjena antsika. Efa trany aloha tany efa hatramin'ny andron'ny Adama sy Eva de tsy nalala nitady an'Andriamanitra akory moa zany ny olombelona voalohany rehefa nanota fa mbola Andriamanitra nitady azy hoe aiza moa ianao? Ho antsika ankehitriny de mitovy ihany moa ny olantsika
matetika zany tsika atsamban'ny motomotom-piainana sy tsamban'ny mety zay fahotana mety tikirintsika eto zao mila miala amin'ireny tsika de hotoky amin'ity fahasoavan'Andriamanitra zay efa nanolotra ny aino antsika ity de makany aminy tsika zay zany ny zavatra tokony ataontsika hoe andaontsika angataka famelan-keloka e. Manino tsika ny samangataka famelan-keloka satria noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fahafantarantsika fa araka voalazao amin'ny Salamo 7:20 ny varazy hoe mamindra fosy miantry Jehova, mahakosa be famindrapo Jehova ary efa nasehony teo amin'ny andro fijaliana zany ka tsy tokony isalasalantsika intsony zany ankehitriny hoe andaontsika angataka famelan-keloka eo amin'Andriamanitra fa mamindra Ary zay no nahatonga ny Paoly mihitsy laza hoe fa ny fahasoavan'i Kristy zava-dehibe zany le fahasoavana io zany ominanao ny azo eritreretana koa hoe ny fahasoavana ve famelan-keloka omin'Andriamanitra ao antsika ny fahasoavana. Famondrapo zany de sady famondrapo zany satria hoe ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romaina 5:20 fa Andriamanitra mampiseho n'inona fitiavany atsika fa fony mbola mpanompoka atsika de efa manino maty hamonjy atsika Kristy ka raha mbola velona aina zany ao de ararotra zay fahasoavana zay manino izy mamitra ny fihavanana amin'Andriamanitra. Ny faniriana zany de zao hoe mandalo fibebahana isika rehetrarehetra ary de men'ny Kristy famelan-keloka noho ny fahasoavany. Rehefa no amela enina avela ianao de ampitafiana akanjo. Io mba hidirako vetivety ety-pamarana antsika ny diniky fanaovantsika efa mandeha manko fotoanantsika. Ny akanjo tokoa mantsy no manamarika ny hoe maizy ny olona anankiray. Ny akanjo. Misy olona vao mijoro tonga de hoe manana maizy azy zany olona zany amin'ny fiakanjony. Asa mba manao ahoana ny fiakanjoko? Asa mba manao ahoana ny fiakanjonao? Fa mametraka amin'ny toerana misy anao izy io. Nde mandeha nisy fanomarana zay nataon'i Jesosy. Miloha zay nefa aloha tsara nefa manamarika fa le akanjo io ho levona. Tsy maharitra. Le atsika io. Ary zay no nitarian'i Jesosy atsika amin'ny fanoharana anankiray. Mba azonareo resahana ve mikasiky ny fanoharana io izy mihinada. Fanoharana amin'ilay fampakaram-bady ny zanakalahy ny mpanjaka anankiray. Mahafinaritra be izy le fanoharana satria hoe nantsony Jesosy. Ny olona zany amin'nitra le fanoharana no araka-lay fampakaram-bady ny zanalahy. Fa ny zavatra nisy de zao nisy lehilahy anankiray zay tsy nanao akanjo ny fampakaram-bady tao. Ny zavatra fantatra nefa de fantatry lehilahy tsara fa misy ny akanjo fanaovana an'ity izy fampakaram-bady io. Fa izy mihitsy zany ny tsy nentina n'inona tsy nety ny taly lay akanjo. Ary ny zavatra nafinaritra moa de raha olon-kafa de midely ianao tsisy tonga de miboaka angambany fa ora latsony Jesosy risaka iza na hoana ianao tsy manao an'ity izy miakanjo fampakaram-bady. Aiza ho aiza amin'ny tantara io no hitonantsika ny hoe famelan-keloka sy ny fahasoavana omen'Andriamanitra ny mpanota anankiray. Aiza ho aiza amin'ny tantara io no mba ahafahantsika misintona zay toe-javatra izay. Ny fahamarinan'i Kristy moa zany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de oharina amin'ny akanjo fotsy izy io any fitafiana kao izy io. Ary zay mihitsy le fanoharana nova ty fitafiana ity. Rehefa nanao an'ilay fanasana zany ty toko fanasana ity de efa nanome akanjo ho an'ireo zay nasaina tsirairay. Ary ny teny hoe risakaiza moa zany eto de mampiseho fa le olona nasaina io de tsy hoe olona tsy fantatra akory ny fa efa mifanerasera, efa mifampiresaka zany hoe ity le akanjo io anaovana rehefa tonga ny fotoana lehibe. Fa nisy fanahiniana natao zany tao anaovana an'ilay akanjo tsy izy. Ka toy izany koa moa zany isika hoe misy an'io akanjo fahamarinan'i Kristy io zay tian'Andriamanitra hatafy atsika. De tsy azontsika anaovana ny atsika zay mora levona ihany araka ny tenenitsika teo fa tsy maintsy le akanjo fitondra fampakaram-bady ny atsika de mitsiny zany fa ny fahamarinan'i Kristy ary zay moa zany le hoe ao aorianan'ny fibebahantsika de tafian'Andriamanitra zay akanjo fahamarinana. Akanjo. De le akanjo fanomezana sarobidy. Rehefa madidika tsara zany tsika de zao tsy misy asantsika mihitsy le izy hatramin'ny voalohany zany hoe tsy hoe tsy misy fa kely ihany ny anjarantsika fa ny fibebahana azy de efa asan'ny fanamasina no miaro azy. Ny rehefa mivebaka am'izay tsika misafidy zany tsika eo zany tsika miditra hoe isafidy tsika hiala-poaka
dia eo indray tsika mbola tsy tsika koa no manadino tenantsika arak'ilay tsy anjeriseo fa hoe izy mbola manadio atsika dia sorony no ny akanjo malotontsika izy indray mbola manaky atsika. Ry izy menada mampatsiaro zavatra anankiray tany amin'ny tantara tany alohantsika amin'izany resanareo zany hoe tsy misy ezak'olombelona mahatsiaro ny tantaran'ny Adama sy Eva. Rehefa nanota Adama sy Eva fantatsika tsara fa Andriamanitra nampitafy azy akanjo fotsy vita amin'ny hazavana malefaka da mbola tsy nanota izy. Fa rehefa nanota Adama sy Eva dia nahatsiaro fa aiza itika mitanjaka. Dia nieritreritra izy manao hoe andeha re mba hanao ny ezaka isika olombelona. Ary io ezaka ataon'ny Adama sy Eva io no ezaka fahadison-kevitra mbola misy amin'izao taranaka izao. Mbola misy manao fomba ataony i Adama sy Eva miezaka mileran-tena. Inona nataony izy mivady? Nanjaitra ravina viavy izy dia natao sikina moa izy. Fa saingy izao tsy nahatsarina ny fitanjahany teo anatrehan'Andriamanitra ny ezaka nataony. Inona nataon'Andriamanitra? Andriamanitra no nampitafy azy akanjo hoditra izay naneho antsika an Jesosy ilay fahasoavana. Misy biby izay mampiseho any Kristy. Ry mpiara-mianatra namana, ny fitafiana izay nomaniny Kristy ihany no ahafahantsika miseho ny atrehan'Andriamanitra. Ary io akanjony io ihany no atafy ho an'izay rehetra mpanota bebaka. Ilaitsika zany zay, mila an'izany isika ankehitriny. Ry izy mianadahy, inona re no antso, inona fampahirezana mba ometsika ny mpiara-mianatra amin'ity androany ity mba ahafahantsika mamarana izao tenika izao, satria mahafinaritra ne tena mila fibebahana ny olona, mila fanahy masina izy mba hampiaiky ny fahotany, ary dia mangataka famelan-keloka dia avelan'i Kristy satria Andriamanitra be fahasoavan'Andriamanitra. Ary tiany izao sy anao ampitafiany tahaka ny Zakaria mpaminany, ilay mpisorona be, nampitafi esory aminy akanjo maloto dia ampitafi ao akanjo madio izy. Inona mba teny farany ampahirizitsika ny mpiara-mianatra amintsika androany. Andeha ny Andriamavilanitra no amenantsika ny tombony voalohany. Mahafinaritra moa zany fa tsara fanahy Andriamanitsika ary be famindrapo azontsika antonona amin'ny fotoana rehetra, tsy mba sasatra amin'ny ainam-pandapahantsika dia misetra an'izany dia azontsika atao manao an'ilay vavaka telizy ary teny mampialaka ho azy antsika hoe aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, atao manontany amin'ny ratsy mba ho ny Matthieu toko 5:10 izy io dia mba hipiry isika miaraka mba mangataka fiarovana amin'Andriamanitra zany satria tena mahomby izany fangatahan-kerovana izany impiry isika no mangataka mba ho voaro amin'ny fandrika Satana rehetra dia mampiresika antsika zany azontsika angatahana an'Andriamanitra izany mba ho voaro isika. Ny hafatra tiako ampitana amin'ity famarana ity dia zao hoe araroto ny fotoana azonao mananaky an'Andriamanitra. Ampandrosoy ao an-trano aza miandry sabata ihany varakaiky an'Andriamanitra fa mandrisy ny androm-piainanao ery za dia ataovy araroto ny fotoana mba to anao nakaiky an'Andriamanitra. Dia hiafatra toko apetraka farany zao amin'ny Romanina toko 4:20 tapany faharoa hoe ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Vonona ny lanitra, efa vonona izy hatramin'izay ny anadio anao, vonona izy ny anafy anao akanjo-pamasinany ary mbola voninaiky izy ny hoe fiainana mandrakizay. Ry mpiara-mianatra namana, mitombo ny rotoroto eo amin'ny fiainana. Kanefa na dia eo aza ny rotoroto dia zao ny fotoana, zao no andro ahafahantsika mitady an'Andriamanitra. Mbola omeny anao ny androany, omeny anao ny fotoana androany ahafahanao manatona azy amin'ny fibebahana sy ny fiankehi-keloka. Mangataha ny fanahy masina, ataovy izay hahatonga anao azo antoka fa mifikitra aminy, atsoro ny tananao fa vonona andray ny tananao izy. Mifikitra amin'Andriamanitra, mila mifikitra amin'Andriamanitra isika, izany hoe tsy miala. Mankasitraka indrindra ry izy menadata amin'ny fiarahantsika teto androany, inona fa hipaka any am-pon'ny tsirairay avy zany antso izany, dia ny amaranako azy dia zao hoe
raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manateo atsika amin'inona moa izy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana aza misalasala tahaka ny tenin'ny anambavitato hoe aza misalasala fa le Andriamanitra izay ivavahantsika dia Andriamanitra tsara vonona ny amela atsika hanadio antsika ka rehefa mahita antsika ny olona dia mitafy an'i Kristy ianao no tafiny ilay akanjo izay mendrika ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny ny zanak'ondry. Hita ianao ny Andriamanitra mandritra ny tontolo sabata ity omeny anao ny fitahina manana ambiampy amin'izao andro fahavelomantsika rehetra izao andeha hiaraka hivavaka isika. Tompo malalo misaotra anao izahay fa nomenao anay ny lesona sarobidiny mikasika ny amin'ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Menao anay koa ny fotoana mbola ahafahanay miantoraka eo aminao sy fikitra aminao amin'izao androm-pahavelomana izao. Indreto ary izahay fa miantoraka eo aminao, raiso izahay ho zanaka ho lahy sy ho zanaka ho vavy, mba ho zanaka voavela eloka ary mitafy ilay akanjo-pahamarinan'i Kristy. Dia mitantana anay, mitahiny mpiara-mianatra rehetra tononona ny vavaka angatana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.